sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ankalazaina ny Andriamanitra ray sy ilay zanan'ilay tokana, ary ny fanahy masina fanamindra fota amintsika izy. Ankafaliana ankaravogna no anolorana fiarabagna amintsika jiaby, izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eo ve jiaby, tratran'izao alahady magnaraka ny Pentecote izao na ny Trinité masina. Koa amin'izao Trinité masina izao dia toloran'ny Eglizy loha-hevitra isika ny hoe antsoin'Andriamanitra iray fianakaviana aminy isika. Ndeo renesitsika ireo vaky-teny masina arosin'ny Eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Deutéronome. Tamin'izany andro izany dia hoy Moïse tamin'ny vahoaka Israely: anontaniho ny andro fahagola tany alohanao, hatramin'ny andro naharian'Andriamanitra ny olombelona teto ambonin'ny tany, sy hatramin'ny faravodilanitra na aiza, raha mba nisy zava-dehibe tahaka izany na oviana, na nisy reto izany akory na oviana. Vahoaka aiza no efa nandreny feon'Andriamanitra ny teny tao anatin'ny afo toy ny efa renareo ka mbola velona ihany izy? Oviana no mba nisy Andriamanitra nanandratra haka firenena anankiray ho azy tao afovoan'ny firenena iray hafa, tamin'ny fitsapana, famantarana, fahagagana, ady, tanana mahery, sandry ahinjitra, ary fangorohoroana lehibe toraky ny nataon'ny Tompo Andriamanitra ho anareo teo masinareo tany Egypte. Koa fantaronao anio tsy araketo ao amponao fa ny Tompo no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety antany ambany, ary tsy misy hafa. Tandremo ny lalany sy ny didiny izay andidiko anao anio, mba ho sambatra ianao, dia anao sy ny zanakao manaraka anao, ary mba ho lava ny andronao
amin'ny taona mifandimy rehetra any amin'ny tany omeny Tompo Andriamanitra ao anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havagna, izay rehetra tary ny fanan'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra. Ary izany tokoa, satria tsy fanahy mpanandevozana no noraisinareo, fa fanahy mpananganan-janaka, ka iantsoantsika hoe Aba, Ray. Ary ny tena n'io fanahy io ihany, no vavolombelona miaraka amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy, raha miara-mijaly aminy isika dia hiarako memboninaitra aminy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavana ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina nosoratany Masinda Matio, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zegny andra zegny, niaraka nandeha tany Galilea ny mpianatra 12 lahy, nandeha amin'ilay tendrombohitry bongo tanety nasain'i Jesoa handehanany. Izy koa efa nahita an'i Jesoa ireto mpianatra ireto, izay nisalasala taloha, dia nitsaoka an'i Jesoa izy. I Jesoa nagnantona azy, ka nagnano izao koragna izao. Efa nomeny ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany, ke za magniraka anareo, mandehana anareo, mampianara ny firenena jiaby, ny firenena rehetra, magnanaova batimy amin'ny agnaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Ampianaro izy hitandriny ny zavatra rehetra zay nambarako sy nandidiako anareo. Ary
zaho ndraiky io eo aminareo mandrakariva mandra-patonga ny farany izao tontolo izao. Zany ary ny teniny tompo deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, tamin'ny alahady lasa teo sika no niara nankalaza ny Pantekoty. Maro ny fomba nankalaza sika azy ary arakaraky ny zava-misy ihany koa. Isaoran'Andriamanitra fa mbola omeny vanim-potoana sika afaka nankalaza azy ary feno ny fanahy masina isika miroso lalindalina koa amin'ny fiainana EOV missionnaire tabernakla velona manorina an'izay eglizy tranoben'Andriamanitra izay. Amin'izao andro sarotra izao tokoa, andro tena mavesatra no nankalaza sika an'izay ary araky ny averimberisika sy fanahy mampikombona no ny fanahy ny resika fa fanahy mivelatra ary mampivelatra sika ary fanahy maniraka tahaka ny nanirany ny apôstôly, tahaka ny nahateran'ny eglizy voalohany, naniraka ny fanahy masina ka maniraka sika koa ary izy mba ho Pantekoty vaovao ho asika tokoa izao Pantekoty izao. Fa ny samy maniry sika départ vaovao, na départ ny fiainana andavanandro zany vaovao, na départ ny fiainan'ny eglizy mba ho vaovao, départ vaovao amin'ny fiainan'ny firenena, amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Zay ilay Pantekoty vaovao, ka izay indrindra no ka ho sapasika mianso asika Andriamanitra ka araky ny afatra ny Papa aoka sy apatorisika ny finoasika, foazo ny finoasika, aoka sy avelasika ho rendriky ny hevitry nyzao tontolo izao ny finoasika, aoka sy apatoriany rendrarendra nyzao tontolo izao ny finoasika, ka okary anao départ vaovao, Pantekoty vaovao sika ary ampiary sika ireo dinidinika natolotra sika ao amin'ny afatra pastoraly numéro 8 ary indrindra moa ny lettre le annexe numéro 3 fianakaviana eglizy kely mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soiombonana. Io voalaza io tokoa no tena vokatry ny fanahy masina. Raha te afantatra isika matetika hoe ahoana no afantarana fa miasa tokoa ny fanahy masina, miasa ny fanahy masina raha mifampisimbona isika, miasa ny fanahy masina raha mifanasoa isika, miasa ny fanahy masina raha mikasaka ny soiombonana isika ary mivelona tanteraka ny marina ka mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary miezaka ao anatin'izay fihavanana voadio izay, fa sy ilay fihavanana mikasaka amin'ny fosiny ny tombosoan'ny tena. Ka raha miroso amin'izany isika ka araky io fampianarana ao amin'ny annexe 3 io dia miroso amin'ilay iaka, lay anso mafy nataony Papa ao amin'ny frately tuty, zany hoe olo raika isika ziaby, zary fianakavian-janahary, fianakaviam-ben'Andriamanitra, ary zay no asan'ny fanahy masina hitasika tamin'ny vakiteny voalohany tamin'ny alahady ny Pantekoty. Sy hoe mahay teny samihafa ireo apôstôly fa ireo nanatrika teo no ny asan'ny fanahy masina dia nahazava tamin'izy ireo ny afatry ny apôstôly. Ka izay koa ny risika engany ny afatry ny eglizy amin'izao andro zay maro samihafa ny zavatra miseho mba azava amin'ny olona, ka iroso amin'izay frately tuty izay sika. Zavatra maromaro no nasongadina anisan'izany ho isika tamin'ny farany teo tamin'io afatra amin'ny Pantekoty io, ny fomba
ahafantarasika fa miasa eo anivosika tokoa ny fanahy masina. Sy inona ny fanahy masina ho isika teo fa fanahy mampiombona mandrakarivo, matoa misy fisarahana, matoa misy korontana, matoa misy fanilikiliana eo anivon'ny fiainansika na ao anatisika ao, ary matetika moa ao anatisika ao no mahatonga an'izay de satria sy ny fanahy masina no manentana antsika fa ny fanahin'izao tontolo izao, mason'izao tontolo izao no izy resika ny manodidina de fantatra sika ny vokatra n'izay. Sy ny sofin'izao tontolo izao no entsika miaino ny zavatra miseho amin'ny fiainansika, ka sy aisika sony manao ny discernement izay tokony ary sy mainsy ataosika. Ka noho izany mitaky fibebahana isika ho isika, mitady fiovampenitra mahery vaika raha tiasika hitondra amin'izay départ vaovao zay amin'ny Pentecote vaovao. Sara ihany koa ny manipoka eto fa ny Pentecote dia sy mahatonga sika hikombona ho isika teo, sy mainsy maneraka ny Pentecote, ary zay no mahatonga sika mamerimberina matetika eglizy olona velona, vato velona fa sy vato maty sanatria, vita batemy ka iraina ho tabernakla velona. Ary de zay sika eo anivon'izao tontolo izao. Ka amin'izao alahady manaraka ny Pentecote zao ary dia ansoina eglizy isika hisonitra lavidavitra kokoa ny masosika, ny fosika, ny sofisika, ka hibanjina ny Trinité masina, Ray, Zanaka sy Fanahy masina, fototra sy loharano an'izay mahafianakaviana ansika zay, ny fototra sy loharano ny fratelli tutti maha olo raika sika izay. Ny Trinité masina tokoa no modely faratampony, izy ny loharano, ny poira ny fianakaviana rehetrarehetra. Ka amin'izao alahady zao ary marina matetika ny olona mivolagna hoe sarotra ny mandinika ny Trinité masina, misteriny ny sarotra ny Trinité masina. Andriamanitra tokana olona telo mety ho sarotra tokoa no andinina an'izay, fa oka ho fantatra sika ry kristianina havana fa ny lahatra Andriamanitra ny hatramin'ny voalohany dia ny ho fianakaviana iray ao aminy sika, ka sy mahagagara raha apetraka Andriamanitra tamin'ny voalohany ho modely amin'ny fiainana rehetra ny fifankatiavana, ny fiombona, ny firaisan'ny Trinité masina, Ray, Zanaka sy Fanahy masina. Samy hafa tokoa ireo olona telo tokana ao amin'ny Trinité masina, fa mitovy tanteraka ary miray tanteraka. Andriamanitra tokana olona telo isika teo, izany koa no somaintsy modely ho asika. Maro samihafa isika, maro sampasampana isika, ary ny fiainansika karaha izay koa, fa ansoin'Andriamanitra isika olo raika ao aminy, ho fianakaviana raika ao aminy isika, ary io ny hika ho isika lay ansoavo nataon'ny Papa ao amin'ny ensiklikany Fratelli Tutti, tanteraka io maha olo raika sika io ao anatin'ny fahasamihafana zay zary arena ka tovozona anampy asika hifanasoa sy fampisimana, hikasaka ny soiombonana, ka mametraka ny anjara biriky ny tsirairay. Ka hitasika ny biriky sy hoe mitovy ny biriky rehetrarehetra, sy hoe mitovy ny fandrafetana n'ireo vato anaovana ny trano, fa nefa rehefa mitambatra izy noho n'izay fahafoizana, noho n'izay fahaizana mifanompo ao anatin'ny fahamarinana izay, de zary mifampisimbana sy mifanasoa ka manorina an'izay tranobe iombonana izay, ka afaka tokoa manorina ny maha olo raika sika Fratelli Tutti. Ireo vaky teny arosiny eglizy amin'izao andro zay ibanjina sika manokana an'izay mistery lehibe nefa loharano sy fototra ary modely amin'ny fiainasika, ary azagaga ary sika
raha amonjy asika olombelona Andriamanitra dia namonjy asika tao anatin'ny fianakaviana, satria io no nahariny asika hatramin'ny voalohany, hitoviza asika endrika aminy ny fiombonana ao amin'ny fianakaviana. Ka izay indrindra no ambaran'ireo vakiteny izay arosiny eglizy amintsika, ary izay ihany koa no manambara arak'ireo vakiteny ireo, arak'izay nilazaisika hoe loharano sy fototra ny fiainasika manontolo ny Trinité masina, ny fiombonany ny Trinité masina. Ka noho izany sy mba Andriamanitra lavitra no Andriamanitrasika, fa Andriamanitra eo anivosika, Andriamanitra ray be fitiavana mianso asika iombona aminy, sy Andriamanitra irery fa Andriamanitra tonga olombelona eto anivosika, sy Andriamanitra lavitra sy Andriamanitra sika, fa Andriamanitra manentana asika amin'ny fiainansika, ary dia izay ny fanahy masina. Ka izay indrindra ny Andriamanitra tokana olona telo ao amin'ny Trinité masina. Na dia izany aza dia Andriamanitra manome torolalana asika, Andriamanitra, ka izay indrindra ary no Andriamanitrasika, ka Andriamanitra mikarakara sika tokoa no Andriamanitrasika, manome torolalana asika izy, ka ny adidisika dia ny manatanteraka ny sitrapony, manaraka ireo lalana atoriny asika, manatanteraka ny sitrapony, ary zay no mahasoa asika, zay no ahitasika ny tena fiadanana, ary zay no ahafahasika mivelona ny maha zanak'Andriamanitra isika. Raha isika tokoa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, manatanteraka ireo torolalana atolon'Andriamanitra sika, dia izay manambara fa zanak'Andriamanitra tokoa isika, ary dia miroso ao anatin'izay fianakavian-jana ary izay, ao anatin'izay frately toty, ka samy mifampisimbana mifanasoa. Voalazan'ny masin-dahapôly ao amin'ny vakiteny faharoa, fa isika vita batemy dia nandray ny fanan'Andriamanitra, ka rehefa nandray ny fanan'Andriamanitra isika dia tonga zanak'Andriamanitra. Ka araka ny voalaza sika teo, raha sy lavitra ary Andriamanitra, fa Andriamanitra Trinité masina, ka tafiditra ao anatin'izay misterin'ny Trinité masina izay sika, ka noho n'izay fidira sika ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Trinité masina izay, no ny asan'ny fanahy masina io, dia afaka mianso ny ray baba, ka ary dia mampiova zavatra maro eo amin'ny fiainana sika izay. Mahafantatra isika izany fa ray Andriamanitra, ka raha ray izy dia ray izay mahafoy, ary nafoy an'i Jesoa, ary Jesoa mahafoy ny ainy ary nanompo asika, ary izay no nahatonga asika ho fianakavian'Andriamanitra ao aminy, ka entan'ny famindrapon'Andriamanitra mandrakariva ary sika, ka ny katsain'Andriamanitra dia ahatonga asika ho raika ao aminy. Ka mazava noho izay antony rehetra izay, sy tony isika hoy Masinda Augustin, sy tony ny fosika raha sy ao amin'Andriamanitra, ary izay no mahatonga asika mikorontana ny fiainansika, satria sy ao amin'Andriamanitra ny fosika. Ka izay indrindra nefa voasariky ny zavatra maro samihafa ny fosika, ka sy tony ao amin'Andriamanitra, nefa izay no ahafahasika mahazo ny fiadanana, satria ao amin'Andriamanitra ray isika, baba no Andriamanitsika, Jesoa zoky, ary ny fanahy no manentana asika, ka mahatonga asika frately toty, olo raika ao aminy, ary izay maha olo raika asika ao amin'Andriamanitra izay no azahoasika ny fiadanana, satria ao anatin'ny Trinité masina isika. Ny evanjely androany
dia manamafy an'izay voalaza sika zay fa sy Andriamanitra mikombona ny Andriamanitra Trinité masina. Raha vao nanota isika dia sy lavitra sika izy fa nikarakara sika mandrakariva. Ny anso ireo mpaminany, ny anso ireo mpanjaka tamin'ny vahoaka zody mba hikarakara ny vahoakany mandrakariva Andriamanitra, anomana ny fahatongavany i Kristy izay anambarany sy ambaratelo rehetra mikasika ny Andriamanitra ary dia tanteraka izany ankehitriny. Ary izay nolazaisika hoe mistera ny Trinité masina, mistera mampiombona nefa araky nylazaisika teo fa sy mampisarasaraka ansika. Tonga teto anivisika i Jesoa nandray ny fanahy masina koa isika ka tanteraka soamantsara ny famonjena rehefa miditra ao anatin'ny Trinité masina isika, ka ny varavarana mampiditra asika amin'ny Trinité masina dia isika mandray ny batemy ka tonga zanak'Andriamanitra ary dia lasa eo ve eglizy olona velona. Ka tahaka ny Kristy koa isika zany, eglizy olona velona, tahaka ny eglizy tamin'ny Pentekoty dia iraina isika. Ka izay no mahatonga asika ho eo ve eglizy olona velona missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona araky ny averisika matetika moa ny atao hoe tabernakla de lay présence réelle ny Jesoa. Ka isika rehefa mandray ny communion dia mandray ny Trinité masina manontolo ka mitondra an'izay eo anivon'ny mpiarabelona amintsika. Sy tafika mpandian-tany anao herisetra, anao etraketraka no anirana asika fa missionnaire hitondra ny Jesoa fiadanana, hitondra ny Jesoa mpampiavana, hitondra ny Jesoa vaovao mahafaly, ka ahatonga an'izay mandray azy koa ho zanak'Andriamanitra. Sy ny herisika araky ny averimberisika matetika sy ny angovosika samy rery no ahafahasika manantanteraka an'izay fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Ary io no ambaran' Jesoa amin'ny evanjely vondrenesika teo, ary angovo asika fandrindra amin'izao andro sarotra etresika ny tia korontana virus ty ino ao eo aminareo mandrakariva mandrapahatonga n'izao mandrapatapitra izao tontolo izao. Ka izay indrindra na mafy aza ny sedra na dia mety maro ny fahoriana sy ny mety manahirana maro dia matoky sika fa sy hirery sy sika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. I Jesoa koa nefa ho ko fantatra sika sy afaka miasa izy raha sy amin'ny alala sika. Zay ny dikany hoe sy sika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Ny ary zay no mahatonga sika ho génération mpanorona, manorona an'izay fianakaviamben'Andriamanitra izay sy amin'ny alalan'ny hery famoretana sanatria sy tafika ampandry tany isika sy ilay fiadanana izao tontolo izao no omeko anareo Jesoa fa tonga isika anambara an'ilay Jesoa mpampiavana. Ary zay no eo ve missionnaire tabernakla velona asika ho isika teo, ka mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona amin'ireo manodidina asika. Manana anjara lehibe zany ny fiainasika, ireo soatoavina malagasy zay eo anivisika, indrindra ny fihavanana zay soatoavina matimatesasika sy maintsy evangelizena zany io. Zany hoe sy sanatria iova ilay fihavanana fa avy ao anatiny ohatran'ny lany vai i Kristy anadio an'io fihavanana io, ary tsy izay io Kristy lany vai avy ao anatin'io koban-drafarinina ny fihavanana io fa isika kristianina hitondra an'izay vaovao mahafaly ny Kristy, zany hoe i Kristy tonga mba
anompo zy fahasitopoina tonga nafoy ny rany ka izay koa isika kristianina ka tonga sika ho tafiditra ao anatin'izay trinité masina fianakaviam-ben'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanorenana ny mahaolo raika asika ziaby ao anatin'ny frately toty izay ary dia izay no fianakaviam-ben'Andriamanitra sika ary zay no mahatonga sika ny laza hoe loharano sy fototra ny fiainasika ny mistera ny trinité masina. Ry Jesosy Tompo, mankalaza ny trinité masina tokoa izahay, mankalaza ny fiombonany ray zanaka sy ny fanahy masina. Marina raha amin'ny sainay olombelona dia sy ho takatray izany mistera zany, nefa napetrak'Andriamanitra ho loharano sy fototra ny mahaolo raika anay zanak'Andriamanitra ziaby, zany hoe frately toty. Engany ho iray fo izahay ka ho lavitra amin'ny fizarazarana, ho fianakaviana ray ao aminao, olo raika ao aminao, ka mpanjaka ny fihavanana voadio, evangelise, ampanjaka ny fifankatiavana, ampanjaka ny rariny sy isiny, ka ahatonga anay ifampisimbona, ifanasoa, ka ikasaka ny soa iombonana, ka hitondra anay amin'ny tena fiadanana marina tokoa. Ry Masin'ny Maria reninay io, aza mandao anay amin'izao arety mandoa zay etrenay izao, ka mahatonga an'izao korontana eo amin'ny fiainana izao. Masinday Josefa ray mpiaro an'izao tontolo izao, arovy zahay sy rendrika ao anatin'ity loza tady anapotika anay ity. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.